dia mbola faly miarapa-tsika indray ny tenako riavako malala amin'izao ora sy fotoana izao. Mankasitraka ny tompo isika fa te hampahiry antsika indray izy, te hanolotsaina antsika izy. Raha atao amin'ny teny vahiny dia hoe te hikoatry antsika izy. Sitrakitsika ve riavako ny hoe manana coach personnel, mahafinaritra ve? Ary indrindra moa fa raha tena mahay ny zavatra rehetra ilay coach antsika personnel dia Jesosy Kristy izany riavako malala. Eo izy ka tena eo izy, ary rehefa manana an'izany isika mampatsiahy izy hoe ito aho mikoatry na andro na alina na isaky ny sekondra aza. Dia resy indray arany riavako malala izao fampianarana sy fampahirizana diny omeny antsika indray hatrehantsika ny fiainantsika am-pilaminana sy am-piadanana mandrakariva. Anonantsika ilay fiadana satria efa natolony antsika fa ampianarina isika ahay handray izany. Ary vavakisika riavako malala mankasitraka anao izay ry Kristy mpanjaka ny amin'izao fotoana izao indray. Dia araka ny resaka hoe coaching teo ry Kristy dia misy ny tianao ampahirizana sy ampianarina indray. Dia mitenena raha tompo malala ary aoka ilay fanahinao mahery asa ao am-poniny ny tsirairay avy ahafahana mahay mandray izay rehetra ampianarinao. Ary tena hoe hamoivoy be izany rehetrarehetra izany ary tena ho fiainana feno fifana sy fiadanana ho an'ny tsirairay avy. Dia mankasitraka Kristy mpanjaka. Aleloia. Amen. Fanahiana afa-dio vavaka. Izany riavako malala no tiany tompo ampitaina amintsika indray androany. Ilay tenin'Andriamanitra amin'ny Filipiana 4:9 riavako izay iarahantsika mijery amin'ny anaran'i Jesosy. Filipiana 4:9 mety hoe fa antsika tsy anjery ihany fa io no fototra tiany tompo hiaingantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Aza manahy na inona fa aoka ny fivavahana, ny fonana mba mifisaorana no entinareo manambara ny fangatahanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Ahoana hoy izy? Aza manahy na inona. Tsy miteny izy hoe aza manahy rehefa misy olana ngeza be na hoe aza manahy rehefa misy situation manokana miseho, fa hoy izy hoe aza manahy na inona fa aoka ny fivavahana. Ny fivavahana riavako malala izay nahatonga ilay ohatran'ny hoe karazana lohateny natao hoe fanahiana afa-dio vavaka. Tamin'ny maraina riavako malala dia matetika moa misy an'izany foana ny ao anatsika tsirairay ary izay tokoa no maha olombelona. Ohatran'ny hoe te hi-anticiper zavatra izany isika. Misy fanahiana ao anatintsika dia te handray fepetra mialoha izay isika dia te anticiper. Miala tsiny amin'ilay teny vahiny indray ilay teny vahiny mifoana fa tena feno be koa ny tenintsika malagasy fa ilay teny vahiny ohatran'ny hoe feno kokoa mahavita manazava ny zavatra kokoa. Dia nisy navesatra tato anatiko dia ohatran'ny hoe te hi-anticiper solution izay ohatran'ny hoe te hialoha hanao zavatra mialoha izay. Dia nahaverin'ny tompo raha hanao an'izany ianao ozy ny tompo dia mandeha irery ianao izany, mitady vahaolana ho an'ny tenanao irery ianao izany dia ho vizaka ny sainao satria ilay maha olona anao no tianao tanteraka. Fa raha hankinao amiko amin'ny alalan'ny vavaka io, efa milamina ny anarana io. Dia nanaiko ny tompo ary havako dia nahavadiko vavaka ilay
anticipation nieritreretiko ilay zavatra saika no ataoko dia inona tokoa ry havako ny tranga rehefa ora vitsivitsy. Mahafinaritra amin'ny tompo dia izao rehefa misy zavatra mampiasa ny saintsika, rehefa misy zavatra fanahina mahazo antsika ka apetrakintsika amin'io dia misy fiadanana, misy fitsaharana n'iny zavatra iny, lasa tsy tadidintsika intsony iny dia amin'ny fotoana dia izay vao tsapantsika hoe haikay ity ilay valiny nameny tompo teo. Dia eny tokoa ry havako malala tsy tsaroako intsony ilay izy avy napetrako tamin'ny tompo dia rehefa nandeha teny ny ora dia soa ihany fa tsy nanao an'ilay zavatra saika, tsy ni-anticiper solution mialoha satria tsy nety raha izay nataoko. Efa nilamina kay ny tany. Izay zany sady ataoko ohatra ihany ilay izy ry havako malala. Ny vavaka io ry havako dia lakile. Manana rahavavy ara-panahy izay ry havako malala. Izay miara-mitondra ny entana ihany koa eo amin'ny tompo izahay. Dia tena faly izahay mirahavavy rehefa miara-mivavaka. Dia mahatsapa izay izahay rehefa avy miara-mivavaka hoe tena azontsika ilay lakile na moa na nanidy ihany koa ny varavarana tian'ny tompo. Ny tena mahery ny vavaka ry havako dia araka ny teniny ao amin'ny tenin'Andriamanitra ihany koa ny amin'ny fanoharana ataony tamin'ny Elia hozy izy dia olona tahaka antsika ihany fa nahery ny vavaka izy. Nahery ny vavaka izy ry havako malala dia be ny zavatra nahagaga an'izeo. Elia dia olona tahaka antsika ihany izy ny tenin'Andriamanitra. Indraindray tsika laim-panahy sambatra be mihitsy ny ianona fa tena feno finoana, tena zavatra ataony dia tahaka izao. Tsy ilay olona ry havako malala fa ny finoana ao anatiny, fa i Jesosy Kristy ao anatiny. Raha manana an' Jesosy Kristy ihany koa ianao sy mihaino tsara ny feony dia ho tahaka an'iny olona iny. Izany hoe ny atao hoe sambatra dia izay olona manana an' Jesosy Kristy dia ianao. Ianao izay mahay mihaino ny fanahin'ny tompo. Izay hanananao ihany koa ilay fahasambarana. Ny vavaka manova zavatra ry havako malala. Na araka ny teniko tamin'ny voaloha teo, tsy voatery olana ngeza be. Izay ianao vao hiazakazaka hivavaka hanantona ny tompo fa ny fanahirana rehetra mandalo ao an-tsainao, ny fanahirana rehetrarehetra mandalo ao an-tsainao dia ava-dio vavaka. Ava-dio vavaka ry havako malala. Fa tena manafaka antsika io. Manafaka anao io ary tsy vita manafaka ihany fa tonga ny vahaolana. Tonga ny vahaolana. Rehefa misy taona ihany koa ry havako malala na ny zava-misy manodidina antsika ihany koa raha misy zavatra mitranga toy ny hoe mandeha any an-dalantsika dia misy ambulance mandalo ohatra hoe raisitsika ohatra ihany koa hoe teo am-pivavahana ihany koa tsika, misy zavatra mitranga tampoka dia ava-dio vavaka iny pensée atsika lasa lavitra iny ry havako malala. Raisiko ilay kahana ambulance teo, afaka mivavaka tsika ho an'ireny olona izay ao anaty ambulance ireny mivavaka mba hasitrana azy ireo. Izany hoe ny tiany tompo ampitana amintsika izany ry havako dia atao fiainana ny vavaka. Miteny izy hoe mivavaka aza mitsahatra, mivavaka aza reraka. Hananantsika fifandraisana foana amin'ilay Andriamanitsika ary hananantsika fiainana tena milamina sy feno fiadanana. Ny vavaka ry havako malala, averiko indray-pandeha, tena lakile.
lakile ry havako malala solution amin'ny zavatra rehetrarehetra ny atao hoe vavaka. Dia ny tompo anie hameno antsika, ny tompo anie hampianatra antsika ihany koa mba hananantsika fahazarana ny amin'ny mivavaka, hanala ny fanahiana rehetrarehetra ao anatintsika satria efa nitenisi tao Matthieu 7:7 tsy mahay manao nahinana akory isika na dia manaza. Nga tsika mahay mampitombo ny androntsika na dia iray segondra aza na dia manaza. Tsy ilaina izany ny fanahiana. Tsy ilaina ny fanahiana ry havako malala. Mangeja antsika izany, mahabe stress antsika izany, mampiakatra ny tension antsika izany, mankarary fo antsika izany. Mivavaka no ilaina. Hava-dio vavaka avokoa ry havako malala. Dia ho hitanao ny fiadanana izay ho azonao ao anatiny izany rehetrarehetra izany. Dia izay indray ny kotrina tiany tompo amin'ny tena amintsika ry havako malala. Dia an'Andriamanitra iray ihany ny voninahitra. Dia ny tompo anie omba antsika mandrakariva. Aleluia. Amen.